hatrany ry havako, ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo renay any an-danitra, misaotra anao izay amin'izao faran'ny herinandro izao, ary misaotra anao koa fa amin'ny farana ny volana. Misaotra tamin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy, voninahitra ho anao. Ifonana Tompo, raha misy nataonay taminao ary nataonay tamin'ny hafa koa ka tsy araka ny sitraponao. Mamindrafo aminay, mamela ny ilokay. Ankehitriny dia mangatak'izay fanahinao masina, hitari-dalananay, ameno anay, hiasa ao anatinay, ahafahanay miaina sy mivelona hatrany araka ny teninao Tompo, ary indrindra indrindra mba hanova ny fiainanay koa izany araka ny sitraponao. Dia irianay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesoa izany vavaka izany. Amen. Araka izany ry havana dia misaotra ny Tompo isika fa afaka mifampizara teto ny mikasika ny hoe mahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Inoana fa dia nampitombo ny finoana sy ny fanoloran-tena ho antsika tsirairay avy hanompon'ny Tompo dia Jesoa Kristy izany ry havana. Mifarana an'io ary iny lohahevitra iny. Fa manomboka rapitso kosa indray ary, alady voalohany amin'ny volana Martsa rapitso, raha sitrapon'ny Tompo dia lohahevitra vaovao indray no ifampizarantsika. Mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny Tompo. Ny Korintiana faharoa, toko 7:15 dia iray amin'izay andiny soratra masina vakiana rapitso ary manan-danja tokoa ao anatin'izany. Andinge vakiantsika ry havako amin'ny anaran'i Jesoa. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, izao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo fa ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesoa Kristy, raha tsy olona ny lavina ianareo. Amen. Tena ilaintsika ny fandinihan-tena ao anatin'izao vanim-potoana ny karema izao. Alady faharoa amin'ny karema sady mantsy rapitso ry havana. Izany dia mitaona antsika mba hiavao hatrany ary indrindra indrindra mba handroso amin'ny faherezana, amin'ny fiorenana ary amin'ny fitomboana ara-panahy ao amin'i Jesoa Kristy. Koa rapitso ary dia toy ny mahazatra hatrany. Eny amin'ny plateau isika no miangona ary miditra amin'ny efatr'ora tolakandro ny famompom-pivavahana. Amin'ny maha alady voalohany azy ry havako dia misy ny fiarahana mandray ny fanasan'ny Tompo. Kaoka ary mba samy miomana am-po sy am-panahy amin'izany isika fa dia miandry antsika Andriamanitra, miandry antsika Jesoa Kristy. Dia mirary izahay amin'ity volana Martsa ity mba hitombontsika amin'ny fahamasinana ary andraisantsika koa valimavaka lehibe hatrany eo amin'izay fiainantsika. Irariana ry havana mba ahomby hisy vokatra tsara amin'ny fiainantsika tsirairay avy, voninahitr'Andriamanitra izay rehetra atao amin'ity volana vaovao ity. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo nomenao an'iny volana febroary iny. Misaotra indrindra ary misaotra fa dia raha sitraka ao dia menao volana vaovao indray izahay, dia ny volana Martsa izany. Mino izay Tompo fa ianao dia mbola hanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay hatrany, ary izay koa dia hanavao ary indrindra hangataka anao mba ho tena hanjaka sy hanapaka aty am-ponay. Dia tantano ny isam-pianakaviana, tantano ny isan-tokantrano, izay rehetra Tompo mba te hivavaka rapitso dia ianao hitaona azy ireny ho tonga hiara-iangona. Ary fantatrao koa ny manana anjara rehetra araka ny anarany tsirairay avy amin'ny rapitso. Engany koa ny fanahinao masina nolontsaina azy ireny amin'ny fanomanana ary hanampy azy koa amin'ny fanatanterahana an'izao famompom-pivavahana izao. Ny tanjonay dia hanome voninahitra anao ry Jesoa Kristy. Dia amin'ny anaranao rery anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.